mihitsy nanaraka anazy teny an-dalana teny Joshua ty zay testamenta vaovao zay, de ny testamenta vaovao mihitsiny a ny anaran'ilay mitondra anazy de atao hoe Yahoshua. De ao anatin'io boky io no ahitana ny tantaran'ilay mpamina ny farany atao hoe Yahoshua. De ho jerevantsika izay tantara zay fa voalaza tao anatin'io boky io mihitsy fa tena mpaminany hoe ny vahoaka Israelianina, ny vahoaka Israelianina mihitsy no miteny fa mpaminany izy ary be de be ny jiosy ihany. Ndao jerevantsika zay sary zay Matthieu 11 de 46 jerevantsika vetivety izy ao tsika tokantrano Matthieu 21 zay mazava zany fa tena ary tokony ho arahana zany mazava ho azy de ty Yahoshua ty satria io ny farany io. Zay ny voalaza ny soratra masina jiosy. Mahitsy be mihitsy ny teny hoe ny vahoaka mihitsy no niarany laza ary niorakoraka hoe mpaminany Yahoshua zao tonga zao a lay avy any Nazareta any Galilea. Zay ry zay mazava zany fa tena mpaminany Yahoshua araka an'izao teny voalaza amitsika zao neny manaraka Matthieu 21:46 ndray hoe tsy sany sambotra ny Yahoshua ny mpitondra fivavahana jiosy satria ny vahoaka laza fa mpaminany izy ka so matiny vahoaka indray ianao tsy azoko tena mantsy ny mpaminany ao amin'ny 9:70 Matthieu 21:46 de ny tambotra isambotra ny Yahoshua izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataony vahoaka ho mpaminany Yahoshua. Yahoshua mihitsy zany le mpaminany. Zay ny zava-marina zany sao tena mpaminany mihitsy ny Yahoshua. Ny vahoaka mihitsy no laza fa mpaminany izy. Zany hoe ny mpaminany Israelianina farany zany a dia izao Yahoshua zao. Nony hoe mafitsika zay teny zay any amin'ny boky manaraka indray any amin'ny bokin'ny John 6:14 John 6:14 John toko fahenina John 6:14 zany a reto daholo zany nena nilaza ny tantarany mombany amin'izany Yahoshua zany. Ary hoy ireny olona ireny rehefa nahita ny famantarana zay nataony Yahoshua, ity tokoa no ilay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo zao. Zay zany hoe nahita azy zany ny olona de nafantatra amin'izay mihitsy hoe ity le mpaminany. Rehefa ren'ny olona ny zavatra nataony Yahoshua de niarany teny ny olona rehetrretra hoe tena mpaminany ty Yahoshua ty, ty tokoa ilay mpaminany zay ho tonga amin'izao tontolo zao. Confirmeny mihitsy ny tantara zany tantarany jiosy ao amin'ny bokin'ny jiosy. Ty bokin'ny jiosy daholo tenentsika etony a dia milaza mihitsy ny tantara tao amin'ny Yahoshua fa ny vahoaka mihitsy no milaza fa tena mpaminany zany Yahoshua zany. Zay ny zava-misy zany ka tsy azo ny anglisy ho toeriny zany, tsy azo ny sinoa toeriny zany, tsy azo ny afrikanina toeriny zany, tsy azo ny arabo toeriny zany, tsy azo ny rosianina toeriny zany, tsy azo ny japonais toeriny zany, fa satria ny Israeliana no teny zany tantaran zareo zany a de tsy azo no lavina. Ka ny vahoaka mihitsy no milaza fa mpaminany zany Yahoshua zany a de tsy misy olona mahazo manohitra an'izany. Ratsika jery teny hafa mbola ao anatin'ny bokin'ny jiosy any ty ho jerevantsika ty ao amin'ny bokin'ny Lioka indray ny vakitsika Lioka 24:19 Lioka 24:19 Lioka 24 izy zany fa hoy izy taminy Lioka 24:19 zavatra manao ahoana moa zany ary hoy izy ro lahy taminy ny amin'ny Yahoshua avy any Nazarety mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Tena mpaminany teo anatrehan'ny vahoaka mihitsy izy. Manaiky azy daholo ny vahoaka fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka mihitsy nametraka fa mpaminany izy no amin'ny asa sy nasehony sy ny famantarana nasehony ny hery sy ny fahefanana anany de ny aiky ny olona fa tena mpaminany izy. Ny vahoaka nametraka azy mpaminany tsy azo no lavina mihitsy zany. Izy mandany zany
de anao nge zany manohitra ny zava-misy any amin'ny fireneny olona le didin'Andriamanitra ray mihitsy ozy netiko Deutéronome 18:15 le miteny hoe apetrako ambava ny didiko de ho lazainy aminareo ny teniko zay andidiko anazy de eto koa zany nomenany Yehosoa koa ny didy araka ny Jauna 12:49 50 Jauna 12:49-50 ary no vakitsika de etsika zao ahita mihitsy fa hoe nitondra didy zany zanaka mpaminany lehibe zany ary ny didy nomena azy de ty ny fanaporofona Jauna 12:49-50 satria zao tsy niteno ahy fa niraizina niraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy zay ho toriko ary fantatry fa fiainana mandrak'izay ny didiny koa izay lazaiko de lazaiko araka n'izay nolazay indray tamiko mazava be zany ny teny eto fa ity Yehosoa ty zany de nampitondrain'Andriamanitra ny didiny araka le teny tary amin'ny bokin'ny Deutéronome tary hoe misy didy omena amin'ny mpaminany ary ho zarainy amin'ny olona omen'ny olona ary ny didy ao amin'ny Yehosoa de ny didiny amin'ny fanafana ny olona amin'ny fahotana tsy mahay manao teny tsony zay miaraka aminy io le Andriamanitra Abrahama miteny hoe mpaminany ny anonao ary le mpaminany farany ny vahoaka mihitsy no teny azy de hoe Yehosoa no anarany ny confirme ny vahoaka atao Israela tamin'izany fotoana zany ka tsisy afaka mandany zany mihitsy tsy azo la tahaka ny Isaia mpaminany de nekeny olona fa mpaminany Israelianina tahaka ny Jeremia mpaminany de nekeny olona fa mpaminany Israelianina aotr'izany koa Yehosoa de nekeny vahoaka fa mpaminany Israelianina ka tsy azo lavina mihitsy zany hatramin'ny farany satria nitondra ny teny ny dadama yayava izy araka ny teny mpaminany mbola ho resantsika mihitsy moa manaraka hoe ahoana ny fanaporofona fa tena mpaminany izy ary izy mihitsy le mpaminany fa araka ny lalàna Mose indray mbola omeko zay teny zay fa eto de miteny mihitsy ny hoe ny vahoaka mihitsy ny Israelianina zay mahafantatra ny ato hoe mpaminany de reo mihitsy no teny vantana mihitsy ny hoe mpaminany io Yehosoa io mpaminany izy ary izy no mitondra ny fanekena vaovao ho an'izao tontolo zao ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany izy ny fanekena vaovao zay moa zany amin'ny Israelianina zay resaka zay no mandeha fa ho an'ny efa firenena mbola mety tsy fantany zany fa zay ndray resaka samy Israelianina zany sujet zany fa eto fotsiny le misintona asentsika hoe ny mpaminany enona zany ny mpaminana farany Israelianina de ny mpaminany Israelianina farany nomen'Andriamanitra ny didiny de ity atao hoe Yehosoa ty ary ny vahoaka Israelianina mihitsiny zay tsy azo no lavina mihitsiny no nametraka fa tena mpaminany izy io zany tsy azonao lavina tsy azo nizaniza lavina satria ny vahoaka Israelianina no tsindriko mafy teo no nilaza fa tena mpaminany izy mazava zay am'izao vanamitsika zao arany satria hitatsika fa ity Yehosoa ty ny mpaminany farany inona ary ny tenin'io Yehosoa io mikasika ny amin'ny mpaminany satria tsy maintsy eo aminazy zany ny didy no enona mivoaka ny vavany zany le didy no enona de mbola ao amin'ny boky ny Jiosy any mijerefantsika araka ny boky misy boky atao hoe apokalipsy indray mbola boky ny Jiosy any zay ao anatin'izany boky ny apokalipsy zany misy ny fanambarana nataon'izany Yehosoa zany fa ny mpaminany indray am'izao vanina amintsika zao de zay mitory ny Yehosoa
ny olona mitory any Ôsoa no atao hoe mpaminany am'izao vanandro farany zao ka tsy misy olombelona mitory an'zany anarany Ôsoa lay manala amin'ny fahotana ary lasa tsy mpanoty antsony zay miaraka aminy eto ambonin'ity planeta terrenareo ty afatsy ny ambasadeur-ny Ôsoa zay antsoina mianarana hoe Elia rery sisa no mitondra an'zany anarana zany zao ary mampianatra an'zany atao hoe Ôsoa zany tsy mampianatra zavatra hafa Elia fa tsy Ôsoa rery ihany satria ny didiny Ôsoa dia sao hoe araka ny didiny Andriamanitra Abrahama io taminazy Andriamanitra Abrahama no nyteny taminy hoe zao ny lalàna Apocalypse 19:10 fa ny filazana ny Ôsoa ao am'izay milaza ny Ôsoa zay ao ndray ny fanany faminaniana no mandeha didy vaovaonay zany hoe maninona ny lasa ohatran'izany satria hitodika ho any amin'ny jentilisa indray Andriamanitra de Andriamanitra Abrahama io todika ho any amin'ny jentilisa izy de lozika be zay mitory any Ôsoa indray makany amin'ny jentilisa any no misy any fanany faminaniana de zao hitanareo eto amin'ity fampianarana mivoaka ity zao Apocalypse 19:10 ary zay ny amaranantsika anazy androany fokely ny fampianarana tamin'ity an'io ty fa tsy maninona zany nefany satria zay koa ny mapety anazy Apocalypse 19:10 Apocalypse 19:10 dia ny akohoka teo amin'ny tongony eo mba hivavaka aminy ary izy tamiko tandremo aza manao an'izao anao fa mpanompo namanao ihany aho sady namandreo rahalanao zay mitazona ny filazanany tanany filazanany Ôsoa Andriamanitra ihany ny vaovao fa ny filazanany Ôsoa no fanany faminaniana zany hoe ny olona milazany Ôsoa zany dia zao ataony ambasadeur-ny Ôsoa Elia zao ataony Elia zao zany no proof fa mandeha indray ny fanany faminaniana ao amin'ny Ôsoa mantsy lay fanany faminaniana izy ny mpaminany farany ary izy ny mamoaka baiko farany de ny baiko farana avoakan'izany Ôsoa zany de zao ny filazana azy indray ny fitorianany Ôsoa satria rehefa mitoriny Ôsoa de tsy maintsy mitorany Iayavasy naniraka anazy de ny filazana an'izany Iayavasy Ôsoa zany zay ny atao hoe ao ny fanany faminaniana zay ny didina avoakan'Andriamanitra farany de Andriamanitra Abrahama de ajantsika eto aloha ny fampianarana ny amin'ny teny ity fa mijery endrika hafa tsika ny amin'ny manaraka fa ampy aloha zay eritretinareo hoe mpaminaniza no enona zany zao de mpaminany Israely any de hoe zay mitory any Ôsoa vatra sarobidy-indrindra nomeny dada Iava tamin'ny alalany lay mpaminany farany horesantsika am'izay ny tontolo ny mpaminany farany io Ôsoa ary manaraka an'izay koa mikasika ny hoe Elia moa zany efa mazava aminareo io satria ny mampaminany an'izy de amafitsika zay teny zay hoe ity mpaminany ity de teny dada Iava zany zany ny tsara indrindra zany boky amin'ny tena tsoa satria mitory an'ilay Ôsoa lay tena resaka tamin'ity lehilahy ty indray izy de hoy taminy hoe tandremo aza manao teny tsoniko ianao Jaona 5:14 rehefa afaka zany moa hoe tena mpaminan'Andriamanitra azy tsy ty fahotana de Andriamanitra Abrahama Elohei-ny Israely zany dikan'izany Andriamanitra zany Elohei-ny Abrahama zany rehefa afaka zany de hitany Ôsoa atao kianjany tempo ino anke ty teny ty indro ny tanany tsy ty mpanota de tonga tokoa lay mpaminany farany de tena nizigizana mihitsy ny hoe aza manao tentsony fa tsy tian'io Andriamanitra ray Iava io mihitsy Andriamanitra Abrahama zany olona manota zany nandringanany rehetrarehetra hatramin'izay no zany miteny amintsika rehetrarehetra hoe tsy misy herina fahefana afaka miady amin'izany Israely any irery ihany tsy mahazo misotsika miteny zao hoe andeo hiverina mi Andriamanitra Abrahama am'izay sokatra anao ngeny tanana zao ty hamonjy anao izy satria raha voa mpanota aloha izy Andriamanitra Abrahama io za tsy miheno mpanota ary zay nijerevantsika inona daholo ary ny teny le mpaminany farany ohatra mahazo manambady be dehibe ve ny lehilahy ny mpaminany farany io teny hoe tsy mahazo manambady be dehibe ny lehilahy interdit zany eto amin'ity famarinana fototra mba ahafahana manavotra anao de ho atao daholo satria ratsy rehefa te hita loza de mety iva amin'ny Russie io ho hitantsika eo ny tohiny eny fa mantarana meko anareo zay tsy misy miady amin'ny Russie zany le hitambatra daholo azo tontolo zao tsisy maresy an'io zany reo natao hoe firenena mody maty fa teny ny mpaminany Elia zany fanamafisana zay efa voalaza tany aloha tany ary tsindrina mafy mihitsy ny hoe
tsisy miova ny tenin'ny dadamalalanay yayava manaraka ny teniny daholo zao tontolo zao adalany ukrainiana zay te hiady fotsiny amin'ny Rosia fa ratsy zao tao io mbola resantsika eto daholo zany raha misy ny fotoana ny oriana fa zao aloha mbola fampianarana mitondra anao miditra hoe andao any amin'ny Andriamanitra Abrahama yayava ary manarano le mpamina ny faran'izay ny rany Yahoshua no anarana. Inona daholo ara ny qualité na ny zavatsoa ao amin'ity Yahoshua ty zay no jerevantsika ny amin'ny fampianarantsika manaraka fa tena tsara izy na dia anao maheno hoe tsy manota intsony zay miaraka aminy tsy zatra mahafinaritra ve zany amina. Inona ny teny io Andriamanitra io raha tsy i Andriamanitra Abrahama io ny teny tsy tia mpanota izy jereo nanaovan'ny Israelianina tena mpiteny ary teo amin'izay no nanaratra daholo ny olona namoron'Andriamanitra namorona boky dia nanonon'Andriamanitra hafa nanao boky hafa daholo zavatra hafa daholo ny soratan'ny olona. Indrisy mampareo zany sary zany tonga Elia merina zao tontolo zao iverina amin'io yayava io dia teny ianao reny zany merina zao tontolo zao dao anampy anahy ampio fotsiny ary rehefa fantatra fa marina ny teny dao tsika hiaraka manory ianao ny dikan'izay raha tianao zany ho afaka ny fahotana zany hoe ary tena mba tianao zany Andriamanitra Abrahama zany aza manahaka na ny tenanao andeha ao anatin'ny marina aleo ny tenanao andeha ao anatin'ny marina amin'izay ampio ny lalana ny marina fa sambatra zany aty hoe afaka ny fahotana zany ny zavatra mahafinaritra sy mahasambatra be zany hoe afaka ny fahotana zany ve tsy mba irinao zavatra tokony irinana zany ka tsy mahafainao hoe mahita ny olona miverina amin'ny Andriamanitra marina fa voafitaka tao lay izy zao tontolo zao potika mihitsy zao tontolo zao tena nypotehany devoly zao tontolo zao fotoanany fiverenana zao andeontsika iverinao amin'ny marina voapirofo ny Andriamanitra Abrahama izy voapirofo ny toetrana fa tsy te fahotana izy zay nanapotehany Israelianina ary mpaminany rehetra dia niteny daholo hoe tsy te fahotana izy ina mpaminany farany nambara araka lalàna Moshe zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany yayava no anarany anjarantsika amin'izay miverina mitodika ao any amin'ny Andriamanitra marina yayava no anarany ary rehefa resy lahatra ho ianao manatona ny Elia ary andao tao batisa fa tsy maintsy atao batisa vao mety io batisa amin'ny fiarahanao amin'ny Andriamanitra Abrahama ary amin'ny fiarahanao amin'ilay mpamina ny farany Yahoshua zay ny rahany ro resantsika daholo zany fa efa mazava ny teny fa ny fototra goavana dia ny fiarahanao amin'izany hoe Andriamanitra Abrahama miala amin'ny fahotana ary tsy manota intsony miaraka amin'ny lay mpamina ny farany rahany nampinondray ny teny sy ny didiny ary ny lalàny hoe aza manota intsony fa tsy mety ary ty mpamina ny farany ty mihitsy no teny hoe io Andriamanitra yayava io dia parfait izy io zany tsy maintsy parfait zay teraka aminy ka ao amin'ny ty Yahoshua ty rehefa tonga ao amin'ny mpamina ny farany io ny olona vo tena lasa parfait mihitsy zay ianao ke vakitsika tokoa zay teny zay hoe tena lasa parfait ve ny olona ao aminazy teny zay mihitsy izy araka ny boky Matthieu 5:48 Matthieu 5:48 dia vaky mbola bokyny Israelianina ty tao amin'izany bokyny le mpamina ny farany bokyny mpamina ny farany zany ty resantsika ty Matthieu 5:48 koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay any amin'ny lanitry ny lantany any an-danitra zany zany hoe didina voaka n'ity mpamina ny farany ty atao hoe Yahoshua ty koa izy hoe tsy maintsy tanteraka vao mety tsy mbola nisy olona nasany teny an'izany na mpamina ny teny an'izany fa tsy izy rehetra ary tena marina fa zay miaraka aminy tena tanteraka tahaka ny Elia miaraka aminy tanteraka zay tanteraka zany Elia zany tsy mety manao ratsy zany ary tsy may manao ratsy zany dia tsy zarery fa reo zanak'Andriamanitra na zanaky ny avo indrindra zanaky ny Andriamanitra Abrahama zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama rehetra sy miaraka amin'ity Yahoshua mpamina ny farany ty dia tena lasa tsy manota intsony tena tsy manota intsony mihitsy omny parfait zany ka tena Andriamanitra zany le Andriamanitra Abrahama zay le nitadiavy le tena olona tonga lafatra tanteraka tsy manota intsony rehefa tena tafaraka amin'io Andriamanitra Abrahama araka zao nampianariko zao anao dia miaraka amin'ilay mpamina ny farany zay ny teneniny Yahoshua dia tena tsy manota intsony ianao fa marina izany teny zany
tsy tia mpanoto io andriamanitra Abrahama io, tsy tia fahotana izy. Zay ny famaranako ny teniko koa. De mirary soa atsika rehetra ho tonga soa aty amin'ny Yahosoa, de ho tonga soa aty amin'ny dada mala Yahva andriamanitra Abrahama, ndao hiverina daholo, ndao hitodika any amin'ilay mpamina ny farany zay nampitondraina teny Yahosoa no anarany, ary izy no milaza io Yahosoa iny no teny farany mpamina ny Isaiana fa teny izy hoe zay mitory any Yahosoa rery ihany, zay ihany manana ny fanahy faminana iny, ka tsy misy nitory sy nampianatra zany Yahosoa sy ny momba azy zany teto afa-tsy Elia rery ihany. Zay no mampamina ny farany any Elia, ary tsy misy tsony kaoriana ny Elia. Mirary soanao tonga amin'ny fitiavana an'ilay andriamanitra Abrahama ty avy any amin'ny daholo ny fototra an'io. Andriamanitra Abrahama daholo ny fototra an'izao famarinana zao, ary tao amin'ny bokyny Israeliana daholo nakatsika an'izao tsy misy bokyny malagasy ty na bokyny anglisy na bokyny amerikana, fa bokyny Israeliana zay nandehanana zany teny zany, zay no nahitantsika zao famarinana rehetrarehetra zao. Ka hiantsoana antsika hoe andao hitodika daholo am'izay ho any amin'ny andriamanitra Abrahama, ary anaraka an'ilay mpamina ny faly, satria ao no lakileny men'andriamanitra Abrahama am'izay hoe ao am'izay nareo mandeha ty izy ny mpamina ny farany, tsy misy tsony taorinany, mpamina ny Israeliana. Ary tena ary ianao e malagasy koa ianao milaza fa ianao koa mba mpaminany, ny fa nivakiko ny lalàna fa io Yahosoa io nefa nahazo didy avy any amin'ny dada Yahva andriamanitra Abrahama hoe zay mitory anao, satria zay mitory anazy de mitory an'io andriamanitra Abrahama ihany koa Yahva no anarany, zay mitory any Yahosoa. Ka ingamba moa Yahosoa tonga teo raha tsy nisy an'io ino moa ity ina moa raha tsy tonga io mpaminany io tsy afaka nandeha ny mpaminany raha tsy nisy mpaminany koa ny teny anazy. De gaga ianao apiko kely hoe ary ianao to amin'ny teny hoe zanan'ilay mpaminany zay indrindra, ampianatra an'izay kely indray aloha parantesy kely, ozy ny olona hoe tsy niteraka io andriamanitra io, sabe dehibe ny fampianarana manao an'izay ihany. Ka nareo no namorona boky zany any amin'ny boky hafa any no misy an'izany, zay bokyny foronina de lasa zany izy, fa raha vao bokyny Israeliana de tena misy mihitsy zany teny zany, tena misy zany. Andao vaketsika le teny, andao vaketsika ny bokyny Salamo, fa ny bokyny Salamo mihitsy no miteny hoe zanako ianao izy dada Yahva, lay andriamanitra Abrahama, zanako ianao, za niteraka anao androany. Ka ny bokyny Israeliana rika hatramin'ny Sefer Torany Jiosy de milaza mihitsy fa tena miteraka io andriamanitra Abrahama io, voalaza ao zany. Fa rehefa boky hafa any de mizahatra hafa ny teneny, fa ny boky réel ao anatin'ny Jiosy de niteraka io andriamanitra io. Donay vaketsika zay teny zay araka ny bokyny psalme na psaume na salamo, salamo firme izy teo, salamo 2:7, salamo 2:7, salamo 2:7. Ilaza zava-boatendry aho, Yahva ny laza tamiko hoe zanako ianao, izao niteraka anao androany. Ka tena miteraka mihitsy ny io Yahva io araka ny soratra io ao anatin'ny bokyny Jiosy zany. Ka raha ianao raha mamaly tsisy an'izany, ka izay la hoe ianao no te hipetraka any amin'ny zay nisy ianao any, fa raha mipetraka aty amin'ny Sefer Torany Jiosy ianao de voalaza mazava ao zany raha tsy azo milavina, fa ny bokyny Jiosy ao amin'ny Sefer Torany Jiosy de milaza mihitsy fa niteraka io andriamanitra io. Fizy indray tsy miteraka ohatry ny vehivavy miteraka, zay moa koa mahadiso ny olona indray zay, fa niteraka araka ny teny. Raha niteraka zany izy an'ity Yahosoa ty de naterany tamin'ny teny. Ka raha Yahosoa ny resana zany de io mihitsy ilay naterany io. Ary zay no mahatonga antsika hijery an'izay hoe tena zanany mihitsy io. Donay antsika hoe bojery boky
Salamo 2:20 Salamo 90 any amin'ny bokin'ny Salamo ka tsy tamin'ny morona zao tontolo zao de iny teny iny ketsika ny Jaona atoko voalohany zany bokin'ny jiosy daholo miteny an'izany Jaona atoko voalohany andininy voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsisy naharina zao zavatra ary zao na idea iray aza ao amin'ny bokin'ny jiosy zany de ny bokin'ilay mpamina ny farany Yahosoa de izy mihitsy no laza fa izy de tamin'ny voalohany ary ny teny izay tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra bokin'ny jiosy daholo miteny an'izany mijerevantsika tary amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny jiosy tany aloha de milaza mihitsy hoe fa niteraka Andriamanitra ary zany niteraka anao izy androany tsy azo lavina mihitsy izy zay tena nisy zany zavatra zany ary ilay fiterana kory tsy oatra vehivavy miteraka fa io voalaza io hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra ary izy de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ka rehefa nivoaka zany le teny de inona teo niteraka izy tamin'ilay io Andriamanitra Abrahama ny teny de iny teny iny natao hoe zanany ary zay zanany zay natao hoe Yahosoa ary lay teny izy de tonga nofo kanonona tamintsika zay ny voalaza zany ka mbola ho anaporo fa tsika lava be mikasika any am'izay fa inatsoa moa ny valinao am'izany teny zany fa mazava iny izy satria ilay mpaminany mihitsy no teny fa nahazo didy avy any amin'ny dada Yava izy ary mariny zany ary ny bokin'ny Sefer Torah-ny jiosy ao ny Salamo no teny fa tena niteraka io Andriamanitra io de tsy azonao lavina izy raha mandany zany de tsy pahanao ny tenin'le Andriamanitra Abrahama satria tany amin'ny jiosy no nahitana anazy zay ny tonga antsika nijery an'le hoe boky inona tokony ho arahana rehefa nijery le boky tokony arahana de bokin'ny jiosy no arahanao bokin'ny Israelianina noho zany ny famantaranao ny marina rehetra de ao amin'ny bokin'ny Israelianina fa tsy any amin'ny bokin'ny foroporonona ny anananany ohatra na zay boky mety ambarambaran'olona aminao fa zay boky tena avy any amin'ny zareo jiosy ary zay le fahamarinana hoe niteraka io Andriamanitra io ka tsy azonao lavina le izy ary ty mpamina ny farany ity zay nampitondray ny teny hoe Yahosoa de tena zanany naterany mihitsy noho ny amin'ny teny fa tsy noho ny hoe niteraka ohatran'ny vehivavy izy tsy ndriko tsara fa lay rehefa ny teny izy de nataony hoe zanany ny teniny de ianao tsy afaka mamasy aty zay ny teniko amin'Andriamanitra azy tsy azonao lavina zay zavatra zay zay ny teny taka ny rehefa namorona izy de mamorona zay ny Andriamanitra Abrahama azy ka ny farana treo zany ny teny mazava tsara amintsika rehetra zay ny fahamarinana mazava tsara amintsika rehetra zay ny mikasika an'le hoe Yahosoa mpamina ny farany sady nambaran'io Andriamanitra io fa tena zanany mihitsy tena zanany izy lay teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary izy no nevizao rehetra zao natateraka ny fahamarinana rehetra ny amin'ny famoronana zany de tao amin'ny daholo araka nambara lay mpaminany Israelianina farana ka raha vao manaiky ianao fa mpaminany Israelianina Yahosoa hoy ny vahoaka Israelianina de zanak'Andriamanitra izy tsy azonao lavina izy le zanak'Andriamanitra teny tarika hatramin'ny bokin'ny Sefer Torah hoe zanako ianao zany teraka anao androany ka izay olona izay tsy izy fa lay mpamina ny farany atao hoe Yahosoa lay ny teny hoe aza manao taintsony zany hoe tena mitovy toetra mihitsy nisy lay dadany hoe aza manao taintsony ianao zay ary zay niaraka tamin'ny rehetra hatrany de tsisy nanao taintsony fa tena afaka ny fahotana marina ny teny ny ainga atao anatin'ny bokin'ny jiosy ray manontolotsika hatrany amin'ny mpamina ny farany Yahosoa no anarany ary miporofoky fa tena zanak'Andriamanitra izy zanako Yava io de amboariko tsara am'izay ny ahitsiko tsara ny fihevitra anao hoe niteraka Andriamanitra tsy miteraka ohatran'ny vehivavy sanatria fa rehefa niteny izy de iny le natao hoe ary niteraka izy iny le niteneny hoe za niteraka anao zay rehefa tiany zany de zayko fa tokony mihina kosa ny ary moa anao ho paralelina aminazy ve ka tsy miady aminy fenao ray zany normalina be to hoe zanany ianao fa tsy hoe paralelina amin'Andriamanitra ianao fa zanany tsara ne zany
kisy maratsy an'izany mihitsy ka de nefa izy miporofoka araka ny soatra masina ny jiosy ary zay ninao an'zanytra de afaka mifahotana zay de zay ny antony averiko tsara tsy dikondre mandeha na tonga atsika hoe boky inona ny tokony ho arahana raha ijerin'ny marina anao mikasika amin'io andriamanitra abrahama io ary tena ho tafaraka aminy de nomeko hoe arao ny bokyny jiosy sefer torany jiosy tao amin'ny sefer torany jiosy nisy teny hoe de nanteraka eo andriamanitra io ka raha boky hafa anao raha anao de tsisy an'zany fa ny contraire an'zany misy any ko micontrariziko fa raha tena bokyny jiosy ny jirefanao de niteraka izy meko anao teo ny teny mikasika ny am'zay de zay ny fiarahantsika ndre tam'izao no izy io mirary so atsika rehetra samitainao soa ary rehefa resy latinao de manatona ny eliandao nao batisa fa fotoana ny batisa zao afaka miantso anao amy telefona tsova za tomko tena natao batisa na anglisy anao na amerikana na sinoa na japonais na iny anao na iny anao afaka miantso ny eliah daholo nareo hoe zay tomko de tena resy latra mangataka se mba atao batisa mba tonga avaty anao raha afaka makaty moanao any am 2026 vo misy batisa ty fa ny any amin'ny hafa firina afaka makany eliah da tsika ny atao am'izay fa zay hoe fa mandeha io arakaraka rehefa misy de efa mandeha zay fa mandeha eliah rehefa misy miantso de mandeha ka tena mitady an'andriamanitra maro anao ary maniry ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ho iteo foany zany de mirazo tsika samytenao soa dao atsika ariva afaka sotra petsaka dada malala iayavany am'zany teny rehetra zany fa tena fitiavany zany ary tena famonjena eliah nampianatra ny olona ny amin'ny ivirinana aminao ary tena nasiako teo maso izy rehetra ny famarihana fa tena marina ianao tsy misy andriamanitra afa-tsy ianao le andriamanitra abrahama iaiavanao anaranao tsy tia fahotany ianao halanao zany ary zany teny zany nampitondrainao le mpamina no farany iahosoanao anarana hoe aza manotaintsora ary aoko ho tanteraka ianareo zany ny teny le mpamina ny farany sotra dada mara iavao taio araha zao teny rehetra zao mba hitondra soa am'izay tramiaina hitondra famonjena sy fanavotana am'izay mandre hitany zay rehetra miaina anao avody zay rehetra mbola tsy mahafantatra ny marina vonjeo zao tontolo zao vonjeo ny afafirena rehetra akoatra amin'ny malagasy avody zay rehetra maniry ny hoafitra afao zay teo afaka rehetrarehetra dada maria avao tonga ny andro famonjena ho an'izao tontolo zao aseho ny sandrinao mahery aoka tena andeha ny hery sy ny fahefanao voninahitry naranao masina dada maria ava voninahitrinao manakasay apeo eliah amin'ny asa nampanaovinao azy aseho ny voninahitranao amin'ny anaranao dada maria ava no andefasana n'izany teny zany de ho any aminao zany teny zany de amin'ny alalan'ny ahosoa sotra dada maria avao alleloia amen de zay ny fiarahantsika ndray tamin'ny teny io tia nametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka andrea veloma tomoko